Tany Brikaville lehilahy iray izay nisy namono tamin'ny fomba feno habibina ary niala ny Fony. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azo adino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny trangana famonon'olona tany Brikaville no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nalaza be mantsy ny tany Ambatondrazaka fa nisy zazalakely iray izay nahavita nanala anireo fanafody ratsy izay nilevina atao amin'ny CG manakambahiny andrefana tany Ambatondrazaka tany tamin'iny herinandro lasa iny. Ny tomo izay fanalana fanafody ratsy izay nilevina atao amin'ny CG manakambahiny andrefana Ambatondrazaka izay tamin'ity herinandro ity, izany hoe tamin'iny andron'ny omaly 14 Mey iny. Misa sivy ny ody ratsy izay noesoriny ilay zazakely 12 taona monja tamin'io CG io. Misa roa ny ody ratsy efa noesoriny ilay zazalakely 12 taona manana hery miafina amin'ny fanalana ody ny alakamisy 8 Mey lasa teo. Ary ny alatsinainy lasa teo izy no nanala ny ambiny rehetra izay misa 7. Nilevina tamin'ny toerana misy saim-pirenena ny 4 fa ny roa kosa teo amin'ny vavahadin'ny sekoly ary ny iray tao an-dakilasy. Nda nomety oky ity zazakely ity fa tsy misy atahorana intsony ny mety hiverenany ambalavelona amin'ny sekoly io. Manentana ny ankizy rehetra mba hivavaka mafy an'Andriamanitra kosa ny tenany. Efa niverina amin'ny laoniny ny fampianarana any an-toerana taorian'izay fanalana ody ratsy izay milevina tamin'ity CG manakambahiny andrefana tao Ambatondrazaka ity. Nanaitra ny maro moa raha vantany vao nahita an'ity zazalakely izay 12 taona monja ity nefa dia manana hery miafina tahaka an'izao izay nahavita nanala ny ody ratsy isan-karazany izay nilevina atao amin'ity sekoly ity. Ka hoento miakatra foana arakin'izany ny hery amin'ny maha malagasy izay ary hoento amin'ny zavatra tsara hatrany hatrany izay hery izay nomeny Zanahary anao ao anatinao izay fa tsy sanatriany vavakory hoentina hamosavy na ihany koa hoentina hamorika ny hafa izany hery izay anananao izany. Tena tsara izao fanitrentina nataony ity ankizilahy kely 12 taona monja izay manana hery miafina tany Ambatondrazaka izao. Ary maromaroa ny tahaka azy fa raha toa ka hoentina amin'ny tsara tahaka an'izay avokoa ireo hery miafina sy ny fanafody gasy isan-karazany ireo dia ataoko fa ho moramora ny hampandroso ny firenena amin'izay fotoana izay satria tsy ho hisy intsony ilay mifamingapingana ao anatin'izay fampiasana ody gasy izay ho ampangaintsika fa ody ratsy foana mantsy izany rehefa miresaka an'izany fanafody gasy izany ary ho ampangaintsika ho resaka fanompontsampy foana izany rehetra izany nefa tadidio fa na ireo razabentsika tany mpiantohana be tany aza dia efa niaina sy nampiasa an'izay karazana ody gasy isan-karazany izay fa noho ny taty aorina noho ny fidirany izay fivavahana isan-karazany izay dia no hampakaintsika foana fa fanafody ratsy na ihany koa fanompontsampy foana ireny fanafody gasy ireny. Tadidio anefa fa misy amin'izy ireny dia tena afaka manasitrana fa tsy sanatriany vavakory ho hampakaintsika ho asan-devoly foana fa izany ilay antsona hoe hery ny natiora ary ny natiora dia manana ny tsiambaratelo isan-karazany izay afaka tsara hoentintsika mitsabo vatana sy ny maro hafa. Andao amin'izay ho resantsika ny trangana famonon'olona tany Brikaville ity. Fantatra mantsy fa lehilahy iray izay no nisy namono tamin'ny fomba feno habibina tao an-tranony Brikaville tamin'ny andron'ny 13 Mey iny. Nisy olona tsy fantatra niditra tao aminy raha natoriny ity lasibatra ity ka avy hatrany nanatsatoka antsy azy tamin'ny 12 tolakanto teo no eo no niseho ity tranga ity. Raha nahareny feo ny vadiny izay tao ambadika tao dia nijery azy avy hatrany saingy izy efa tsy nisy aina intsony
no hita teo ambony fandrina izay efa feno raha. Niala ihany koa ny Fony raha ny fanazavana hatrany ka taorian'izay dia niandry ny fanadihadiana izay nataony tompon'andraikitra mikasika an'ity vonolona ity ny fianakaviana sy ny mponina rehetra tao an-tanàna mba ahafantarana ny hoe iza tokoa no tena nahavandoza. Taorian'izay dia tsy niandry ela akory ireo zandary tao Brickaville tao izay notariany CBN-izy ireo. Fantatra taorian'ny vonolona niseho ity izay tany niherenana ity dia tratran'izy ireo ny nahavandoza. Raha ny fantatra dia tsy iza ilay Namono fa zazalahy izay notezaina tao an-trano ihany. Zanadrahavavy ny ramatoa vadin'ity lehilahy izay maty ity moa ity nahavandoza ity. Olana ara-pianakaviana no nanaperany ny ainy dadatoany. Ao anatin'ny fampitorana tanteraka ny zandary amin'izao fotoana izao. Nahavy be aza ny orana dia tsy nahasakana azy ireo tamin'ny fikarohana ity tovolahy nahavandoza ity izany rehetra izany. Midika izany rehetra izany fa tena manao ny asany ny zandarmaria ao Brickaville ao amin'izay fanenjehana olon-dratsy na ihany koa ireo rehetra minia manao asa ratsy isan-karazany izay. Porofo mantsy izao fa tsy niandrela izy ireo amin'ny fahafantarana sy ny fisamborana an'ilay nahavandoza tamin'ity raharaha famonon'olona ity. Tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao. Efa tsy misy intsony ny olona tena azo itokisana izany satria raha ity tranga niseho tao Brickaville ity zao no jerena ankaika dia zazalahy izay notezainao, zazalahy izay novelominao tao anatin'ny fotoana misimisy nefa dia mahavita manapitra ny ainao ao anatin'ny fotoana fohy izany. Tsy mba misy intsony izany hoe fahaizana misaotra an'ireo olona izay mba nahavita soa sy mba nitaizanao tao anatin'ny izay fotoana izay fa ny valiny dia izao famonona tamin'ny fomba feno habibiana izao. Tena toe-tsaina barbarianina izany rehetra izany ka tena mendrika sazy farakin'izay hentsitra ity trangana famonon'olona tao Brickaville ity. Andrasan'ny rehetra arak'izany ny toy ny famotorana an'ity trangana famonon'olona tao Brickaville ity amin'izao fotoana izao. Fa ho an'izay ny hiarambona kosa dia ainganeho tsara levenana ary mankahery an'ireo fianakaviany manamanjo rehetra amin'izao fahalasana ny havan'izy ireo izao. Aza misosoka alahelo intsony. Izay sy zay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lahy sy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nay eto isan'andro. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.